Ho aminareo rehetra ny ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Faly manolotra ho antsika izao mofinaina izao amin'ity andro an'ity izao indray ry havana. Maneke ny mpitondra anareo. Maneke ny mpitondra anareo, izany no asongadiny mofinainantsika anio. Ao amin'ny Petera voalohany toko 2, ny 12 hatramin'ny 17. Maneke ny mpitondra anareo. Antso ataon'ny apôstôly Paoly, apôstôly Petera ho an'ireo mpino ny hanaiky ny mpitondra, na dia fantatra mazava aza fa jentilisa ny mpitondra firenena, mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana izany. Fanentanana ny maro mba hanaja, mba hanaiky ireo mpitantana fiarahamonina no antso ataon'ny apôstôly Petera. Asaina hanaiky izy ireny mpitantana fiarahamonina ireny, eny na dia fantatra aza fa tsy ho takatry ny saina velively ny hanaiky ny jentilisa, saingy ny soratra masina mihitsy eto no mibaiko mba hanekena azy ireny. Mampahatsiaro antsika fa ny apôstôly Paoly ihany koa any amin'ny Romanina toko 7 dia efa nampita hafatra mitovy amin'izay ambaran'ny Petera eto, nilazany manao hoe aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy avy amin'Andriamanitra, ary izay misy dia avy amin'Andriamanitra. Hoy Paoly any amin'ny Romanina toko 7 ny 2 sy ny manaraka. Zany hoe zany, taoma ny mpino, ny mpanaradian'i Kristy mba hanaiky ireo mpitondra sy mpitantana firenena sy fiarahamonina. Manaiky izany isika, tsy sanatria akory hoe hanaiky ny tsy fahamarinana izay ataon'izy ireny, na ny anaraka ny fahaloton'ny jentilisa amin'ny mahajentilisa azy. Manao izany isika, eny, miaritra izany na dia tsy rariny aza, tsy noho ny fiombonana ho taminy, fa mandefitra kosa toa ny Jesoa Kristy, ilay nandefitra teo anatrehan'ny rariny, teo anatrehan'ny fahamarinana, teo anatrehan'ny maha-Andriamanitra azy, kanefa dia nanaiky omboana tamin'ny hazo fijaliana. Zany raha teo no endrika iray anehoana fa manaiky an'ilay Andriamanitra mpitsara marina isika. Ambaran'ny apôstôly Petera eto amin'ity mofinaina ity fa miaina eto an-tany toy ny vahiny sy mpivahiny ny mpino, koa takiana mpino ny hitondra tena tsara, ho ohatra tsara ho alay tahaka, ho vavolombelona ho an'ny hafa. Asaina hanao ny tsara sy ny mendrika indrindra amin'ny endriny rehetra eo amin'ny izay fahafahany manao rehetra ny mpino, na dia hovidiana lafo aza, na dia aretana fahoriana azy. Etsakilan'izay kosa dia ambara eto ihany fa tsy hanao afa-tsy ny hitsikilo sy anara-maso anao ireo mpitsikeranao, tahaka ireo kristianina noendrikendrehana ho mpanao ratsy, ireo kristianina izay natao tsinotsinona tamin'ny finoany. Mila miaritra an'izany ny mpino mba hahatonga saina azy ireo ka ho fantany
izy ihany no ahafantatra ny tsy mety izay ataony. Rehavako malala ao amin'ny tompo, maneke ny mpitondra anareo. Zava-dehibe iankinan'ny fiainam-pirenena, ny fiainan'ny fiarahamonina, ny fanekenan'ny mpitondra. Eny fa na dia kristianina nomena fahafahana ary isika, dia ambarany soratra masina mazava tsara eto mihitsy fa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy. Manaky ny mpitondra isika ny amin'izay fandamina mpiarahamonina apetrany, ary zany no tokony ahafantarantsika fa tsy ny mpino velively no mpanohatra ny lalam-piarahamonina izay misy, tsy ny mpino no tsy andohetra ohatra, tsy ny mpino no tsy hiditra ao anatin'ny fiainam-piarahamonina, tsy andeha hifidy rehefa tonga ny fifidianana ohatra, fa hanaraka zany fiainan'ny fiarahamonina zany, satria mialohan'ny mahavahoaka ny fanjakan'Andriamanitra anao, dia mbola vahoaka nyity tany ity aloha ianao, ka miaina sy manaraka ny fandaminan'ny tany aloha, fa tsy hoe satria efa kristianina, satria efa mpino, satria efa voavonjy any amin'ny mandrakizay dia tsy hiraraha intsony sanatria ny lalan'ny tany sy ny fandaminana izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Maneke ny mpitondra anareo fa izany indrindra no ahafahanao manao ohatra velona, ho fakatahaka, ary ihany koa mba ho anjara birikinao ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Jesosy misaotra anao izay satria nomenao ny teninao, teny izay miantso anay hanana ny fanahiny fankatoavana, ny fanahiny fanekena, ny fanahiny fanajana ireo izay mpitondra napetraka ao, na dia tsy mitovy finoana aminay, na dia tsy manao izay marina araka ny teninao, araka izay hitanay amin'ny soratra masina, dia fantatray kosa fa ianao no Andriamanitra mpitsara marina, ilay ekenay teny mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ankehitriny izay Tompo dia mametraka eo ambany fahasoavanao ireo mpitondra anay, ireo manam-pahefana, ireo izay nataonao hitantana ny firenena, na inona ndraikitra ananan'izy ireny, dia ianao Jesosy ho ao aminy, ananany ny fanahiny fahendrena, hitantanany sy hitondrany amin'ny fahamarinana, amin'ny fahitsiana, amin'ny rariny ny firenenay. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.